Hebreo toko faharoa ambin'ny folo. Jesosy tombony finoantsika sy mpanefa azy. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Koa amin'izany satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota izay malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fiazakazahana filikana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny hazo fijaliana, fa tsy nitandro-henatra mba hahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandranan'Andriamanitra izy. Fa hevery tsara ilay naharitra ny fanoherana nataon'ny mpanota taminy, fandrao ho ketraka ianareo ka ho reraka ny fanahinareo. Fitaizany finoana. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahaefatra hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Ianareo tsy mbola nanohitra niady tamin'ny ota hatramin'ny fahalatsa-andra. Aza hadininareo ny fananarana izay milaza aminareo toy ny amin'ny zanaka hoe: anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon'i Jehova, ary aza reraka raha resy lahatra ny anatra ataony ianao. Fa izay tiany Jehova no faiziny, ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny. Ohabolana toko fahatelo ny andininy faha 12 sy 12. Famaizana no antony hiaretanareo. Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa izay zanaka tsy faiziny rainy? Fa raha tsy faizina tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo, dia zazasary fa tsy zanaka. Ary koa isika dia nanana ny rainy nofontsika ho mpanafay antsika ka efa nanaja azy. Tsy mainka va ny hanekentsika ny rainy fanahy ka ho velona isika. Fa ireny dia nanao izay hahafay antsika tamin'ny andro vitsy araka izay sitrapony, fa izy kosa dia ny hahasoa mba handraisantsika ny fahamasinany. Fa ny famaizana rehetra dia tsy mba hatao ho mahafaly andro anaovana, fa mampahory. Fa rehefa afaka izany dia vao mitondra ny vokatry ny fahamarinana hiadanana ho an'izay nanaovana azy izy. Koa hatanjao ny tanana miraviravy sy ny lohalika malemy, ary manaova lala mahitsy halehan'ny tongotrareo, mba tsy hampipitsoka ny tongotry ny mandringa, fa ny mba hahasitrana azy kosa. Miezah mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahitany tompo. Ary mitandrema tsara, fandrao hisy hiala amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, fandrao hisy faka mangidy mitsimoka hampikorotana ka ho voaloto ny maro, fandrao hisy mpijangajanga na olona tsy manaja ny masina, dia tahaka ny Esau izay nivaritra ny fizikiny hahazony hanina ny raimbava. Fa fantatrareo fa rehefa afaka izany, raha tahandova ny fitahiana izy dia nolavina. Fa tsy nahita izay hibebahana izy, na dia nitady fatratra tamin'ny ranomaso aza. Ny mpanompon'Andriamanitra dia tsy manatona ny tendrombohitra Sinay ny lalàna, fa ny tendrombohitra Ziona ny filazantsara. Hebreo toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Fa ianareo tsy mby eo amin'izay tendrombohitra azo tsapaina sady mirehitra-afo, dia eo amin'ny fahamaintisana sy ny haizina sy ny tafio-drivotra sy ny faneniny trompetra ary ny feon'ny teny, ka izay nandre izany dia nangataka mba tsy hasia teny tsony izy. Fa tsy tohany ilay nandidiana hoe: ary raha misy biby aza mikasika ny tendrombohitra dia ho toram-bato izany. Exodosy toko 10:20 ny andininy 12:12 sy 13. Ary satria loza indrindra ny fahitana, dia hoy Mosesy: matahotra loatra sy mangovotra indrindra aho. Deuteronomia toko 7 ny andininy 7:20. Fa ianareo kosa efa mby eo tendrombohitra Ziona, tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema any an-danitra, ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina, amin'ny fiaonana fifaliana sy ny fiangonany lahy matoa voasoratra any an-danitra, sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra, ary amin'ny fanahy ny olona marina izay efa natao tanteraka, sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao, ary amin'ny rafa mafazana izay miteny tsara lavitra noho ny an'ny Abela.
tandremo mba tsy ho lavinareo izay miteny. Fa raha izy ireo tsy afa-nandositra tamin'ny nandavan'ilay nilaza ny tenin'Andriamanitra taminy tety ambonin'ny tany, maika fa isika raha mihodina miala amin'ilay avy any an-danitra izay nampiororo ny tany fahiny tamin'ny feony. Fa ankehitriny izy efa nanao teny fikasana hoe indray maka koa tsy ny tany ihany no hampiororoiko fa ny lanitra koa. Hagai 2:9. Ary ny hoe indray maka koa dia manambara ny hanovana izay zavatra hampiororoina toy ny zavatra natao mba haharetan'izay zavatra tsy hampiororoina. Koa satria nandray fanjakana tsy azo hampiororoina isika, dia aoka isika hanana fahasoavana ho entintsika manao izay fanimpona sitrak'Andriamanitra amin'ny fanajana sy ny fahatahorana. Fa Andriamanitsika dia afo mandevina. Deuteronomia 4:4-5.